Miarabanao sy ny ankonanao hatrany manaraka ity fandarana mahafinaritra ity fandarana izay iarahantsika mivavaka. Aza diny fa rehefa mivavaka isika dia mihaino Andriamanitra. Andeha isika hiaraka hivavaka. Hivavaka isika tompoko. Andriamanitra tsara indrindra ao. Andriamanitra fitiavana tokoa ianao. Satria ianao no natoy izao anay tsiraray avy. Ianao ny antom-pisianay tsiraray avy. Ankehitriny Andriamanitra dia mitondra mbavaka manokana ny mpanomponao Terezy ny anarako. Ianao anie amindra fo manokana izany mpanomponao izany. Mangataka vavaka izy Andriamanitra amin'ity anio ity mba hanomezanao azy fahendrena amin'ny fitantanana ny tokantrano, na ny lafiny ara-bola, lafiny fitezana. Ianao anie hanome azy izany taridalana tsara indrindra izany ka ho tanteraka ny fandrinao ao anatin'ny tokantranon'ny mpanomponao, ka ho tokantrano anjakan'ny fitiavanao, anjakan'ny fiadananao, anjakan'ny fahasoavanao anie ny tokantranony izany mpanomponao izany. Ankehitriny ihany koa izy dia mivavaka manokana ho an'ny zanany izay any a Fransa sy eto an-toerana. Tompo malalo azo atao diso anjara ny amin'ny fitahianao ireo zanandreo na ny eto an-toerana na ny any lavitra, ka atsiaro mandrakariva izany zanany izany fa manana Andriamanitra lehibe miaraka aminy. Mangataka vavaka ihany koa izy ny amin'ny fahasalamana. Ianao anie hanome fahasalamana feno ho azy ary ahita fity sy fahatsarana eo amin'ny fiainanao isan'andro isan'andro ny tokantrano izany mpanomponao izany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no angatana izany vavaka izany. Amen.